fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary io vavolombeloko eran'i Jerosalema sy Jodia ary Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany. Izany teny fanomezan-toky nomeny Jesosy ny mpianana amin'ny hotsahan'ny fanahy masina izany ry havako no tenin'Andriamanitra ihany koa ifampiara-batsika. Notahiny Tompo mahatrafy ty alahady fahatelo amby roapolo ny volana May, alahady Pentekosta 2022 ity. Ny fanahin'ny Tompo izay nirotsaka tamin'ny mpianatra fahizay ene, hirotsaka aminao ihany koa any amin'ny isan-tokantrano, any amin'ny isan-baravarana. Koa amelony iresantsika ny afatro ny Tompo amin'izao anio izao, andeha hiombona mivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, Andriamanitra be fitiavana ianao ary nasehonao tao amin'ny Jesosy Kristy, ilay nandrotsaka ny fanahy masina tamin'ny mpino fahizay ary mandrotsaka izany koa aminay ankehitriny izany fitiavanao izany. Koa ny fanahy masina Tompo izay efa nitarika anay amin'izao fanompoam-pivavahana izao no omba ny teninao, hanokatra ny fonay ka tonga anay koa ahazo hery hahajoro vavolombelonao eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, eny manerana an'izao tontolo izao. Koa mitenena mandrakariva Tompo araka ny fombanao, avonikeno izay mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra rehefa izay ifampahiresantsika amin'ity Pentekosta ity dia arak'izay efa novakina teo ao amin'ny bokin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faha 9. Jaona toko faha 9 ka ny tapany voalohany amin'ny andininy faha 12 manao hoe: mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fomba fanaon'ny ray aman-dreny ry havako rehefa ifandao amin'ny zanany izy, ny manafatrafatra, ny manao velomo. Ary tahaka izany koa nataon'i Jesosy amin'ny mpianana eto. Manao lahateny fanaovam-belomo Jesosy satria hisaraka amin'ireto mpianany reto. Fantatro ny Tompo loatra mantsy ry havako ny amin'ireto mpianany reto ka dia nandamina sy nametraka ny zavatra rehetra tamin'ny mpianany Tompo. Tsy fisarahana maina nefa izany ry havako, fa na dia eo ary izay mety sentosenton'ny fisarahana dia misy zava-dehibe izay nataon'i Jesosy tamin'ireto mpianany reto. Voalohany amin'ireny ry havako dia izao: mampisaintsaina ny mpianany ny Tompo. Mampisaintsaina ny mpianany ny Tompo. Ary izany raha teo no nahatonga an'i Jesosy hiteny hoe: mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Jesosy Tompo maneho ny fitiavany ny mpianany eto. Jesosy tsy te handiso fanantenana azy ireo ka nilaza tamin'izy ireo ny tena fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Tena handeha tokoa Jesosy, na dia tsy nieritreretin'ireto mpianany reto hisaraka amin'ny aran'ny Tompo. Nasehony Tompo mazava tsara fa tena handeha izy. Ary tsy vitan'izany, fa mbola nambaran'ny Tompo ihany koa fa mbola maro ny zavatra izay tsy zakan'ny mpianatra ankehitriny. Fantatry Jesosy ny maha olombelona azy ireo, dia ilay olombelona voafetra, misy fahabangana eo amin'ny fiainany izay tsy feno ny herin'ny tenany samy rery. Ary fantatro ny Tompo loatra koa ireto mpianany reto fa tsy ampy fahalalana ka mbola maro ny zavatra tsy takatra izy ireo. Indrindra moa amin'ny maha olombelona no famandraha azy ireo mora tezitra, mora kivy ary mora mamoy fo. Havako malalo amin'ny Tompo, maro ny olona tahaka an'izany. Eny fa na dia amin'ny soratra masina ary, fantatsika loatra ny tantaran'i Mosesy sy ny zanak'Israely ary amin'ny Exodosy 7:10 ohatra. Menomenona tamin'i Mosesy matetika ny zanak'Israely, na izy ireo tsy ampy sakafo, na izy ireo mangetaheta, dia menomenona tamin'i Mosesy foana izy ireo. Mila tsy ho zakan'i Mosesy mihitsy ry havako no fimenomenony ireto voaka an'Andriamanitra ireto, ka zary lasa namoy fo mihitsy Mosesy ka nitaraina tamin'Andriamanitra. Tsy mena tsiny izy fa olombelona ihany. Ary moa fa tsy tahaka an'izany koa Jesosy ny mpianany ary amin'ny Mateo 5:20. Rehefa nasain'i Jesosy hiara-miaritry ny mafy aminy ny mpianany tao Getsemane,
iary vavaka iary aritory aminy, resy tory reto mpianany reto, tsy navita ny aritory niaraka tamin'ny tompo. Tsy mahagaga zany satria olombelona izy ireo, olona malemy ihany koa. Rehavako malalo amin'ny tompo, izao tenin'Andriamanitra izao, dia entin'i Jesosy mampisaintsaina an'ireto mpianany reto fa mbola mora kivy izy ireo, mbola malemy izy ireo ankehitriny, ka tsy tokony hiambo ahavita zavatra amin'ny herin'ny tenany samirery. Isika mpino ihany koa ravana dia tahaka an'ireto mpianatra Jesosy reto, tiany tompo hisaintsaintsika ny amin'ny zava-misy izay iainantsika ankehitriny, na eo anivon'izao tontolo izao zany, na eto anivon'ny firenena zany, indrindra ao an-tokantrano ao. Mety maro ny zavatra mitranga, hita sy rerihavana, mety hampamoy fo, mety hakivy antsika, ary zany no mahatonga ny tompo hampisaintsaina antsika mba tsy hitehitra amin'ny herin'ny tenantsika. Mety misy koa mieritreritra fa mahavita irery na mahataka-javatra tena faran'izay lalina, mampianatra antsika hisaintsaina sy handiny tena ary eritreritra mandrakariva mba hitodika amin'ilay tompo Jesosy ao tenin'Andriamanitra izao. Mitaona antsika mba tsy hiambo ho mahavita zavatra na mahataka-javatra. Mahaiza riavana mandiny tena, zany ny teny Jesosy ambara. Mahaiza manetry tena ary no mandrakariva ny tompo fa sady miteny amin'ny mpianana izy no miteny amiko sy aminao koa manao hoe mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Ny zava-dehibe faharoa izay omeny Jesosy ny mpianana eto riavana dia izao: manome fanomezana sarobidy ho an'ny mpianany ny tompo. Manome fanomezana sarobidy ho an'ny mpianany ny tompo. Tsy nijanona tamin'ny fampisaintsainana an'ireto mpianany reto Jesosy, fa nanome fanomezana azy ireo, fanomezana hafakely mba hanarina azy, ampahery izy ireo indrindrindrindra. Fanomezana tsy misy toazy satria ahazakany ny zavatra rehetra manomboka ankehitriny sy hatramin'ny ho avy. Dia ny fanahy masina ilay fanomezan'Andriamanitra izany. Tsy zakan'ny mpianatra mantsy ry havana ny zavatra ankehitriny ho Jesosy raha tsy manana ny fanahy masina izy. Fa inona moa ilay zavatra tsy zakam-baran'ny tompo eto? Tsy inona fa ny fijalian'i Jesosy Kristy. Ary zany fijaliana sy fiaritan'i Jesosy Kristy ho famonjena izao tontolo izao zany no tsy maintsy zakainy izay rehetra te hanaradian'ny tompo. Azontsika jerena ry havana ny Jaonina 7:20 sy ny Luka 1:20, fa manambara indrindra zany fa izay rehetra ta hanaradian'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana, tsy maintsy mizaka ihany koa ny fahoriany sy ny lalam-pijaliana izay nozoran'ny tompo. Tsy ho zakan'ny olona amin'ny herin'ny tenany samirery anefa zany ry havana, fa mila hery hanampy azy izy. Ary izay mahatonga ny Jesosy hiteny amin'ny mpianany hoe raiso ny fanahy masina mba hanampy sy hitari-dalana azy ireo. Rehavako malalo amin'ny tompo, aniverseran'ny fiangonana anio, fotoan-dehibe ho an'ny mpino zany fiorotsahan'ny fanahy masina zany. Ka na dia tsy afaka mankaty am-piangonana ary sika, tonga any aminao any amin'ny tokantrano koa ny fanomezana omen'ny tompo anao. Raiso ny fanahy masina, raiso alohan'ny zavatra rehetra, raiso alohan'ny hery rehetra ny fanahy masina, fa ny fanahin'Andriamanitra no hanampy anao, hanolo-tsaina anao, eny ampahery anao ka hahatonga anao hahazaka ny zavatra rehetra na ny anio na ny ampitso indrindra ny rahatra izay. Fa dia hahatonga anao hahazaka izay rehetra nentin'ny tompo amin'ny fanarahana azy, na eo amin'ny asa fanompoana zany, na eo amin'ny asa fivelomana zany, na eo amin'ny fanenjehana maro samihafa sy ny karazam-pahoriana maro samihafa eto amin'ity izao tontolo izao ity zany. Eny ry havako, raiso ny fanahy masina izay omen'ny tompo anao anio, ka na inona olana, na inona sedra izay mitondra amin'ny fahakiviana ankehitriny dia ahery mandrakariva ianao, na avy amin'ny valanaretiny zany, na avy amin'ny fahantrany zany, na avy amin'ny tsy fahafahana mivezivezy zany, raiso ny fanahy masina hitarika sy hampahery ianao. Eny ry havako malalo amin'ny tompo, ny soratra masina dia milaza fa miharatsy izao fiainana izao, izany hoe sarotra ny mahazo antsika ankehitriny, mafy zany, fa mbola tsy misy mahalala ny ampitso. Raiso ny fanahy masina mba azahoanao miatrika, azahoanao mijoro na inona olana mbola ho sedraina amin'ny ho avy. Zany ry havana ny fitiavan'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy ary raketin'izao Pentekosta izao. Raiso ny fanahy masina, ka na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainana izay mandalo dia hiorina amin'ny finoana isika ary androso mandrakariva na inona sakana. Eny androso amin'ny finoana, androso amin'ny fifampaherezana satria zava-dehibe ho an'ny mpino loatra zany fampaherezana zany, ary tena ilayntsika izany ankehitriny.
Anandroso indrindra ihany koa amin'ireo asa maro samihafa, na ny asan'Andriamanitra eto anivon'ny fiangonana zany, fa na ny asa mandrarahany ny tsirairay avy ihany koa. Tena androsontsika rehefa ny fanahin'Andriamanitra no mitarika antsika. Ireo tokotelo ireo ry havana, ny finoana, ny fampaherezana ary ny asa no isan'izay ambaran'i Jesosy amin'ilay hoe fahamarinana eto amin'ny andinin'ny 7:20. Eo ilay fahamarinana izay ambaran'i Jesosy hitarihan'ny fanahy masina antsika. Ka mahatonga ny Tompo hiteny amiko sy hiteny aminao koa ny manao hoe mbola manana zavatra maro lazaina aminao aho, nefa tsy zakanareo zany ankehitriny, fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. N'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa no hiasa amintsika rehetra, ka na inona olana, na inona andraikitra dia hijoro amin'ny finoana sy efa mandrakarivo sika no ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny Jesosy Kristy, fa indrindra amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Amen. Dia hivavaka isika ry havako. N'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, indreny fifalianay mahatratro izao vanim-potoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izao, dia ny Pentekosta izany, izay ankalazana anao indrindra Tompo no nandrotsahana ny fanahy masina hampahiry sy hampiorina ny mpianatra ao fahizay, fa hampahiry any fiangonana koa ankehitriny hijoroana ny vavolombelonao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teninao izay mampisainsaina tokoa fa tsy mahavita irery izay ny fiainanay, fa mila anao Jesosy. Tsy mahita ny lalako zoranay izahay, fa mila anao fanahy masina hitari-dalana anay ho amin'ny marina rehetra. Koa indrehetra izay Tompo maneho ny fahavononanay, ankatoy ny teninao. Andray ny fanomezan-dehibe dia ny fanahy masina, anaiky ho tarihan'ny fanahy masina amin'ireo adidy sy andraikitra maro samihafa izay entsoina sandrano ao anay. Eto anivon'ny fiangonana zany, ny trano no mikatona, fa ireo asanao Tompo dia mbola marobe koa maneho ny fahavononana izahay. Hiara-miasa aminao na amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fampaherezana, amin'ny alalan'ny vola aman-karena izay nitahinao anay hampandrosoana izany asan'ny fiangonanao izany. Eny ry Tompo Andriamanitra, rehetra izay maneho ny fahavononanay, anaiky ho tarihan'ny fanahinao amin'ireo adidy, amin'ireo asa, amin'ny fianarana izay tanterahanay indrindra Tompo. Rehetra izay maneho ny fahavononanay, ankatony fitarihan'ny fanahinao amin'ny fiainana tokantranony tsirairay avy. Ka na eo ary izay mety olana Tompo, na eo izay mety andraikitra mbola miandro Tompo, rehetra izay manaiky ho tarihan'ny fanahinao. Tompo tianay ao mahatsiaro ambavaka izay amin'izao anio izao, an'ireo namanay marobe ao anatin'ny tsy fisiana, ao anatin'ny fahantrano. Tompo, ianao koa ny androtsaka amin'izy ireo ny fanomezan-dehibe dia ny fanahinao, hitarika amin'izy ireo amin'izay tokony hananany sahaza ho azy, ka azahoany manome voninahitra anao. Ny fanahinao ny hitarika ny fiangonanao sy ny mpino rehetra mba hanohana sy hampahery azy ireny. Eny Jesosy mivavaka izahay, ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ho an'ireo rehetra izay miady amin'ny fahafatesana, indrindra fa ireo izay tratra ny valan'aretina Covid-19 izany. Ianao Jesosy no hamelombelona ny fanantenana ao anatin'izy ireo. Ianao no hampahery ny mpitsabo, ny fianakaviana, izay rehetra manana andraikitra famerenana azy ireo amin'ny fahasalamana. Fa mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ireo fianakavian'ny nodimandry. Ianao no hampitraka azy ireo Jesosy ka hampatsiaro azy fa ny olombelona tsy maintsy mifandao, fa ianao kosa Tompo Jesosy ilay tena tianay, dia sady tsy mahafony tsy mahasaraka anay, indrindra tsy mahasaraka azy ireo. Tompo tianay eo, tsy misy miafina aminao ny fahasarana amin'izao tontolo izao, ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy, eny hatramin'ny fiangonana azy, eo anatrehan'ireo asa maro samihafa izay tokony tanterahana, amin'ny fampandehanana ny raharahany fiangonana anatiny izany, indrindra fa ireo adidy sy andraikitra izay iombonana amin'ny synodam-paritany sy ny foibe. Tompo, izay rehetra asa efa kinasina entona teo anatrehanao, dia mangataka ny fitarihan'ny fanahinao izay Jesosy, mba ho tena ho vava iray sy saina iray, hiara-kalazanao Tompo Andriamanitra ary hiara-iombona
amin'ny fanefan'ireny asa sy adidy ireny. Tompo tiana eo. Mbola maro ny vavaka tiana angatahana aminao. Amin'izao andro Pentekosta izao fanegena Jesosy. Nisa tokantrano, nisa ambaravarana, na ito toerana nanepita dia samy tsilovo ny fanahinao ane. Ho taria ny fanahinao amin'ny fahamarinana. Tsy ny fahamarinan'ny tany ihany, dia ny fahamarinanao Andriamanitra tany an-danitra any. Tompo tiana eo. Mbola maro ny vetsevetsim-ponay. Koa enoy ny vavaka mangina izay asandratra ny tsirairay avy any amin'ny nisa tokantrano rehetrarehetra any ankehitriny. Zany Jesosy, ny vavaka mipololotra aty ampon'ny tsirairay avy, na ny ankizy, na ny lehibe, na ny tanora, hatramin'ny zaza madinika mitoraka aminao. Ary tiany tompony ampiombony izany vavaka izany, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe raha inay izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ity atany tahaka ny an-danitra, eo anay izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, ho manafahany amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia isaorantsika ry havako ny Tompon'Andriamanitra. Ny amin'ny fahatotosandro izao fiaraha-mivavaka amin'ity alahady Pentekosty izao. Mialohan'ny hamarana antsika azy ry havana dia misy fampaherezana, misy teny ray aman-dreny ihany koa, izay tiana hampitaina amintsika rehetra. Ny afatry Paoly atao amin'ny Korintianina voalohany 2:20 ry havako, no tiako hisarihana ny sainareo manao hoe tsy fantatrareo fa fahatepolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tepolin'Andriamanitra dia ho somban'Andriamanitra koa izy, fa masina ny tepolin'Andriamanitra ianareo izany. Zavatra telo ry havana no tian'Andriamanitra ambara amin'ny alalan'ny Paoly apôstôly amin'izany tenin'Andriamanitra any. Voalohany dia izao, tempolin'Andriamanitra isika. Izany tempolin'Andriamanitra izany dia omen'Andriamanitra andraikitra isika mba hitandrina tsara izany tempolin'Andriamanitra izany, hikady tsara izany tempolin'Andriamanitra izany, mba ao anatin'ny fahamasinana, fa ao anatin'ny fahasalamana sy ny hery ihany koa. Fantatsika ry havana fa tena miparitaka amin'ny valana aretina Covid-19 ankehitriny, ary mbola maro koa ara izay mbola mety aretina hafa izay miparitaka. Koa manentana anao ry havako, mitandremo, tandremo ny tenanao, tandremo ny manodidina anao, azao ireo fepetra maro samihafa izay napetraky ny fitondram-panjakana, izay napetraky ny fikamban'ny iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Indray mety tsy maharesy lahatra anao ny sasasasany amin'izy ireny, fa ny zava-dehibe dia izao, mitandremo. Azao ny fihetsika sakana, dia ny fanaovana masika izany, ny elanelana ray metatra, fa indrindra ny fahazotoana misasa amin'ny savony matetika arak'izay azo atao. Fa ny zavatra faharoa koa amin'ny hoe tempolon'ny fanahy masina ry havana dia izao, ny fanahin'Andriamanitra ny ao anatintsika ao, nomen'Andriamanitra hery sika, ka na inona zavatsarotra, na inona fisetoana sy fangiry firiana eny hatramin'ny fanahiana ara, dia matokian'Andriamanitra fa izy no azo sero antsika, mpamonjy mora azo indrindra izy, eny fa na dia amin'ny fahoriana azy. Koa mahereza, matokian'Andriamanitra. Fa ny fahatelo ry havana dia izao, tempolin'Andriamanitra izao sy ianao, hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra isika, ary io fanahin'Andriamanitra ao anatintsika io dia entina mampandroso ny tempolin'Andriamanitra, ny fiangonan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra. Ka na inona ry havana mety fisentona sy fanahiana, matoanao mbola nitahin'ny Tompo mahatratra izao anio izao, dia misy asa, misy adidy, misy andraikitra tandrify ianao. Eo ny fiambonantsika amin'ny asan'ny fiangonana, eo ny fiambonantsika amin'ny fitorianan'ny filazantsara, eo ny fampanianana ireo asa samihafa izay tanterahan'ny fiangonana, na ny amin'ny fikambanana, na ny amin'ny sampana, indrindra feto amin'ny fiangonana reniny. Indrindra ry havana araka ny fanaontsika amin'ny fotoana salama izao, dia manao ny rakitra confinement isika. Tsarovy ry havana fa izay mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Dia ry havana maran'izao fiaraha-mivavaka izao isika, ka ny tsodran'Andriamanitra ne ho tanteraka amintsika rehetra anio sy ampitso, ary mandrakizay manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana ne hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy a Kristy Tompontsika. Ho aminao aneny fahasoavan'i Jesosy Tompo, ho aminao ny fitiavan'Andriamanitra ray, ho aminao ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ierianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
Amen.